Ivadika lafim-baovao hafa indray kosa ary isika nampatsiahy ireo fitakiana rehetra efa nataony ny mpandraharan'ny Fonja ary nanamafy ny fitakiana maro ihany koa moa nandritra ny fihaonana izay nataon'izy ireo tamin'ny mpampahalala vaovao ny tolakandro teo teny amin'ny ministeran'ny Fitsarana Faravohitra nanome iray volana ny mpitondra ary izy ireo mba andinihana sy amaliana ireo fitakiana ireo. Ny syndicat ivondronan'ireo mpandraharan'ny Fonja isatsokajiny na ny syndicat du personnel de l'administration pénitentiaire malagasy izay tafatsangana ara-panjakana ny voalohan'ny volana jolay lasa teo dia mandrahona ny anao fitokonana raha tsy dinehan'ny fanjakana ny fangatana maromaro izay ataon'izy ireo. Izay atao amin'ny syndicat ny mpandraharan'ny Fonja eto Madagasikara dia manome fotoana ray volana manomboka androany ho an'ny mpitondra fanjakana mahefa mba handiniana sy hamaliana izao fitakiana izao ary rehefa dilo fotoana io ka tsy misy moa zany ny valy mafapo azonay dia iroso amidingana ambonimbony zahay ary mety afara ny fitokonana. Anisan'ny fitakiana izy ireo ny fampiarana ny lalàna manakery mamaritra ny sokajin'asan'ny mpandraharan'ny Fonja amin'ny mari-pahaizana nanaovana ny fifaninanana sy ny faharetan'ny fiofanana. Ny mpandraharan'ny Fonja dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiantohana ny fandriam-pahalemany Fonja izay midika sahady ho fandraisana anjara amin'ny fiantohana ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny fiarahamonina ka dia mitaky ny fampitoviana lenta amin'ireo atoko mpandraharaha mpanjakana misahana sy mandray anjara amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana any anivon'ny fiarahamonina na eo amin'ny fampitaovana avy amin'ny fanjakana na eo amin'ny tombontsoa ho an'ny mpandraharaha izy ireo. Mangataka ihany koa izahay ny mba hampitomboana ny isan'ny poste budgétaire izay omena ny fandraharan'ny Fonja eo amin'ny fandraisana piasa vaovao mba hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny fitandroana ny fandriam-pahalemany Fonja. Mitaky izahay ny fandraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ny atikasa-pirenena nataon'ny fandraharan'ny Fonja tamin'ny jolay 2024 izay mangataka sy mitaky ny fanavaozana ireo tombontsoa rehetra tokony ho azon'ny mpandraharan'ny Fonja sy ny fanatsarana eny anivon'ny fandraharan'ny Fonja amin'ny ankapobeny. Mitaky koa izahay ny hampijoroana ny sekretariat-mpanjakana misahana ny fandraharan'ny Fonja mba hanana ny mpandraharan'ny Fonja solon-tena eny anivon'ny gouvernemanta ka afaka hanohana sy hiaro ny volavolan-dalàna rehetra izay hoentina sy ho tapahana ho fanatsarana ny fandraharan'ny Fonja. Mitaky koa ny syndicat ny fanadana ny lalàna sy ny mangarahara eo amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny atao amin'ny ministeran'ny Fitsarana. Efa ela ihany koa no nidradradradra sy ny tarainy ireo tompon'andraikitra isatsokajiny eny anivon'ny fandraharan'ny Fonja manoloana ny faharatsiana sy ny fahanteran'ireo foto-drafitrasa eny amin'ny Fonja vokatry ny tsy fisian'ny fanorenana sy fanitarana ary fanatsarana eny anivon'ny Fonja izay naorina tamin'ny andron'ny fanjanahantany avokoa.